mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fifaliana ry avana no iaravanantsika hatratra ity zoma fa 20 ny volana aogositra ity. Ny mofinaina voalahatra antsika anio dia ny Koritianina voalohany toko 9, Koritianina voalohany toko 9 dia ny voalohany ka hatramin'ny 120 amin'ny anaran'i Jesosy. Misy aminareo va raha manana ady amin'ny namany sady andeha ho tsarain'ny olona sahy andeha ho tsarain'ny olona tsy marina fa tsy eo anatrehan'ny olona masina? Sa tsy fantatrareo fa ny olona masina dia hitsara izao tontolo izao, ary hitsara izao tontolo izao ianareo moa tsy miendrika hitsara zavatra madinika indrindra fa ianareo tsy fantatrareo fa hitsara anjely isika maika fa izay zavatra momba izao fiainana izao. Koa raha misy ho tsara ianareo ny amin'ny momba izao fiainana izao moa izay ataon'ny fiangonana ho tsinotsinona fa ny tendrenareo ho mpitsara. Ampahamenatra anareo no itenenako izany. Hay, dia tsy misy olon-kendry aminareo na dia iray akory aza izay mahay manamboatra ny adiny rahalahy, fa ny rahalahy mandeha hiady amin'ny rahalahiny na dia ho tsarain'ny tsy mino azy. Ary ankehitriny dia kilema aminareo ny anananareo ady amin'ny namanareo. Nahoana no tsy aleo mandefitra ny tsy rariny aza ianareo? Nahoana no tsy aleo maharitra mbakaina aza ianareo? Kanjo ianareo indray no manao izay tsy marina ka manambaka na dia ny rahalahy ianareo aza. Moa tsy fantatrareo fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra? Aza mety fitahina ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpampisampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mpihirina sy ny mpimamy sy ny mpanalatsy ary ny mpanao ankiriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo, saingy efa voasasa ianareo, efa nohamasinina ianareo, efa nohamarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamanitsika. Ray Masino manamasinina ny fahamarinana ny tenina no fahamarinana. Amen. Ny takatasoan'ny Koritianina moa araka ny fantatsika dia takatasy nosoratana ho ana fiangonana izay to Korintso, izay fiangonana be korotana, manana olana isan-karazany, manana olana ara-pifandraisana ny kristiana ao anatin'ny fiangonana, manana olana ara-pifandraisana ny samy mpino eo anivon'ny fiarahamonina. Dia misy ireo zavatra be dia be ny olana anatrehan'ny kristiana tao Korinto, olana ara-panambadiana, olana ara-potompinoana, fotom-pampianarana momba ny fanasan'ny tompo, olana amin'ny lafiny hoe etika koa aza momba ny fitafiana sy ny takisana. Fa eto dia karazana olana hafa indray. Olana hafa indray ilay olana dia ny tsy mino izay manana olana ara-pifandraisana izy samy tsy mino, nefa izany olana izany dia tongany any amin'ny tsy mpino izany. Misy ady izany, misy tsy fifankazahoan-kevitra, misy olana mety olana ara-materiel io, izay ilay mahatonga an'ilay hoe ambakaina, manambaka sy tsy ambakaina. Dia misy olana ataontsika hoe ara-materiel eo amin'ny samy mpino, ary dia mitondra izany olana izany eny anivon'ny tsy mpino. Eto moa rehefa miteny Paoly hoe olona masina dia ny kristianina io, izay tenenin'i Paoly manao ho tsarain'ny olona tsy marina fa tsy eo anatrehan'ny olona masina. Izany hoe ny olona masina dia izao ny kristiana, ny mpino ao anatin'ny fiangonana. Dia ireny olana disadisa ao anatin'ny fiarahamonina ireny, fiarahamonina fifandraisan'ny mpino samy mpino, dia hoentina ny anivon'ny fiarahamonina fitsarana ohatra tao Korinto, na ny mpiadidy na ny mpanapa-kevitra ao anivon'ny fiarahamonina dia hoentiny ihany ny raharahany samy mpino. Dia natesitra ny Paoly izany, nananatro Paoly manao hoe reny olona reny nge, reny olona nitendren'ny fiarahamonina hitsaranareo reny nge dia olona izay ataon'ny fiangonana tsinitsinina. Na inona toerana ireny olona ireny eo anivon'ny fiarahamonina dia tsy zava-dehibe amin'ny fiangonana mihitsy na amin'ny mpino mihitsy ny toerana misy azy. Fa Paoly manao hoe ataon'ny fiangonana ho tsinitsinina no tendrenareo mpitsara. Inona ilay hoe tsinitsinina? Izany hoe olona izay
tsy afaka hafantatra ny tena marina. Olona tsy afaka tena ame fehi-kevitra tena marina fa dia olona zay baikoon'ny ny filôzofia fotsiny na baikoon'ny fomba na baikoon'ny endry zavatra ivelany. De hoe Paoly manao hoe olona ohatr' zany ve olona tsy mpivavaka ve olona jentilisa ve zay manana filôzofia hafa mihitsy momba ny atao hoe fiainana no ataonareo mitsara anareo. Zay lay votoatiny lay taratasy nosotan Paoly an'ny Koritiana toko faheniny ity. Natoka mijery antsika de afaka manatsoaka herim-panahy vitsivitsy. Manahoana moa zany itsika mpino? Tsy ilaozany zay tsy manana olana ampino namanao ianao. Na ahoana ny fiarahamonina dia misy foana zany na de samy kristianina ary. Paoly de resy lahatra hoe tsy maintsy misy zany. Mety misy foana zany, tsy maintsy misy mihitsy ary tsika teo. Satria olombelona, samy olombelona ka na dia tsy hoe anjely akory ianao na anjely ny namanao satria kristianina izy fa olombelona izy, manana ny fomba fijeriny izy, manana zavatra eritreretiny izy fa izao mety hiteraka fifandonana nareo saminareo na de kristianina ary. Mety hifandona, mety tsy hitovy hevitra nareo na dia samy kristianina ary. Ekeny Paoly zany fa hoe tena tsy mety hitranga, mety hisy olana mihitsy ao amin'ny fifandraisan'ny mpino samy mpino. Fa izao iza ny mamaly olana? Zay zany ny zava-dehibe tian'ny Paoly ho takatritsika hoe iza ny mamaly olana rehefa misy olana eo amin'ny samy mpino, eo amin'ny samy kristianina, eo anivon'ny fiangonana, misy fifandonany samy mpino. Iza no atonina? De Paoly eto manazava manao hoe ny olona masina no atonina. Zany hoe manatona kristianina zay afaka andamina. Manatona kristianina zay afaka andamina lay raharaha. Zay ny tenenin'ny Paoly eto manao hoe haina dia tsy misy olon-kendry aminareo, ay de tsy misy olon-kendry aminareo na dia iray akory aza izay mahay manamboatra ny adiny rahalahy. Zany hoe ny tokony izy de zao tokony ho voavahan'ny ny mpino ny olana amin'ny fifandraisany samy mpino. Tokony ho voavahan'ny mpino. Raha tena mpino marina no resahana eto, raha tena olona masina marina no miresaka de zao tokony ho voavahany. Satria tsy misy olana ara-pifandraisana, tsy misy olana eo amin'ny fiainan'ny samy mpino ka tsy voavahan'ny filazantsara. Raha tena mpino marina izy etsanozy Paoly de zao tokony ho manaiky halamindreo zay olona masina ao anatin'ny fiangonana ihany na ao anatin'ny communauté ihany. Zava-dehibe raha zay foto-kevitra zay manao hoe aza entina eny amin'izao tontolo zao ny lamba maloton'ny mpino. Satria mpino mety manana lamba maloto araka zay rezantsika atao zany mety olana ifanaovana izy samy mpino. De izy manao hoe aza entina any amin'ny tsy mino zany, aza paritaka any amin'ny tsy mino zany, aza manaiky ho tsarain'ny tsy mino amin'izany ianareo. Fa aoka ianareo saminareo no amaza ny olana izany. Afako olana etika mihitsy zany satria ndray nidy atsika de tsy zany. Mety eritreritry tsika zany manao hoe eny sofototry ny fiarahamonina ngeny mitory satria zon'ny olona mazava ho azy. Zon'ny olona ao anatin'ny fiarahamonina ny mitory, mazava io. Zontsika ny tsirairay avy ny mitory. Tsy eloko akory ny mitory ohatra ka amin'ny lalàna velona ao anatin'ny fiarahamonina de zo zany. Rehefa misy zavatra tsy zakanao, misy zavatra ataon'ny olona aminao ka tsapanao ho mandika lalàna izy de zao tena zonao mihitsy ny mitory. Fa izao Paoly de tsy manaiky an'izay. Paoly de manao hoe no izy de zao tokony ho voavahanareo saminareo io. Tokony ho voavahanareo saminareo io raha tena mpino marina nareo. Raha tena kristianina marina le manana olana de tokony ho voavahany io. Tsy mora zany ravako malala, tsy mora mihitsy satria ndraindray misy tsy tena kristianina, ndraindray misy kristianina sadasada sanatria tsy hoe mitsara. Nandray misy kristianina ihany izy fa kristianina fetsy. Ho Paoly eto manambaka fa tsy ambakaina fa tsy mandevitra. Ndraindray misy kristianina isalorany fotsiny lay maha-kristianina azy fa manambaka izy, ndraindray izy mampiasa lay anarana kristianina aza entina hanambakana ny hafa. Zay tenenin'ny Paoly io. Dia manjary tonga any amin'izao tontolo zao ilay raharaha, tonga any amin'ny tsy mino ilay raharaha. Paoly de saro-piaro amin'ny voninahitr'Andriamanitra eto, saro-piaro amin'ny voninahitry ny mpino, voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny mpino, saro-piaro amin'ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiangonana. Tiany mpino, tiany Paoly
ho aseho amin'izao tontolo zao fa endry ny kristianina, mahavaolana ny kristianina, tsy materialista ny kristianina, fa izao tsy maninona ny mandefitra ho Paoly. Rehavako raha jerena dia mety tsy de mora nandraisantsika an'izany zavatra zany amin'izao andro ankehitriny zao, amin'izao andro fanomezantsika toerana nantsoina hoe droit individuel izao, satria eto ambonin'ny tany a dia mivoizina be ny droit individuel ny hoe zao ny zon'ny tsirairay, zao ny zoko, zao ny zavatra tsy maintsy atao, zao tsy atao amiko, indrindra moa any amin'ny tany mandroso dia tena afaka mitory foana ny olona anaty amin'ny zavatra tsy de ataontsika hoe manahoana akory ara, dia mandeha ho azy mihitsy zany mitory zany any amin'ny tany mandroso rehefa mizahatra tsy mety. Dia eto Paoly a dia te hanadio an'izany toe-tsaina linady na te hitondra ady any anivon'ny fiarahamoniny. Paoly dia tsy miteny aza miady, mety hisy ny ady ho Paoly, fa izao fa ao aminareo saminareo io, mitadiava olon-kendry eo aminareo, manatona olon-kendry eo aminareo. Dia zany rehavaka tokony ho vovahan'ny mpino. Ny mpino nge manana mpitandrina, manana pretra, manana loholona, manana dekona, manana ray aman-dreny zokiolona, dia izao tokony azo atao tsara mihitsy ny manatona ireny ary mamalay olana miaraka. Mety ho mafy be le izy, fa alohan'izay mety hitondranao raha ny anivon'ny fiarahamonina dia izao raha fantatrao fa mpino le olona dia mitoro hevitro Paoly dia izao vahana aloha aminareo saminareo mba tsy hampitondra henatra hoe iny misy dekona mitory olona, na dekona mitorian'ny olona, na mpandray fanasan'ny tompo mitory olona, na mpandray fanasan'ny tompo torian'ny olona, mampitondra henatra n'Andriamanitra zany, ohatran'ny hoe tsy mahavaha olana, ary dikany hoe tsy mahavaha olana dia izao ohatran'ny hoe olona tsy ampy fahendrena, ohatran'ny olona tsy ampy fahazavan-tsaina ny mpino. Mitory fahambaniana zany hoe tsarain'ny olona tsy mino zany tamin'ny Paoly. Tsy hoe manambony teny Paoly akory eto, tsia fa Paoly ankehitriny efa mitemana hoe ianareo ange no hamarinina, ianareo ange no hamasinina, ianareo ange manana ny fanan'Andriamanitra amin'ny andininy fa 1:20. Ko fahazavan-tsaina inona ny tsy tokony ho vita eo aminareo? Nareo ny tokony ho mpanolon-tsaina, nareo ny tokony ho atonina, nareo ny tokony manome vahaolana, nareo ny tokony ho andrasana amin'ny vahaolana, nefa nareo indray milasa olana. Rehavako ny kristianina dia izao tsy olan'ny fiarahamonina akory izy, fa vahaolany fiarahamonina izy. Ny kristianina tsy problème fa vahaolana. Ny kristianina ny mpino dia izao olona nataon'ny Paoly hanome fahazavan-tsaina, olona nataon'ny Soatra Masina hanome fahazavan-tsaina, nataon'ny Soatra Masina ho iankiana ny hafa, hanome tolo-tsaina, ho loharan'ny fahendrena, ho loharan'ny fahazavan-tsaina. Zany ny kristianina. Fa rehefa tsy izay ny kristianina dia tonga amin'ny tenin'i Jesosy manao hoe fanasina tonga aman-tsasy any izy ary hitsahin'ny olona. Hitsahin'ny olona, hitsahin'ny fiarahamonina, hoesoeson'ny fiarahamonina, satria izy tsy mpino, hoesoeson'ny fiarahamonina ary rentsika nge inona moa zany ny maha-kristiana anareo? Inona moa zany ny maha-mpino anareo? Inona moa zany nampianarina anareo? Maninona nareo no tsy mahavita maha-olana tahaka izao? Fa ny faharoa dia izay aseho amin'ny Paoly eto rehavako malala dia hotsika manao hoe ny mpino dia tokony ho ahavany olana ao anatiny. Fa ny faharoa dia asehon'ny Paoly koa ilay foto-kevitra. Foto-kevitra dia izao ny fandeferana, ny fanalahidiny lay olana zany, ny vahaolana dia izao fifandeferana. Fanatonana olona zoky ray aman-dreny ao anatin'ny fiainan'ny communauté na ny mpino na ny fiombonana, izay eo. Fa raha mandeha manatona an'ireny olona ireny ka tsy vonona ny andefitra dia tsisy dikany, tsisy heviny. Fa izao izay tenenin'ny Paoly, nahoana no tsy aleo mandefitra ny tsirariny azy ianareo? Nahoana no tsy aleo maharitra ambakaina aza ianareo? Ina dika zany rehavako? Rehefa ohatra ka hiresaka vahaolana dia izao mibaiko ny famahana ny olona ny mpino dia ny fifandeferana. Ny fifandeferana. Misy zavatra tsy maintsy andeferanao zany. Raha ohatra ianao ka manatona mpitandrina na manatona pretra mba havao ny olana ka tsy vonona ny andefitra dia izao tsisy heviny. Dia mifarana anivon'ny fiarahamonina, olona-piarahamonina ihany io, ary dia ny fiarahamonina no hanery anao hoe handefitra na hanery anao hoe hampandefitra ny ampoponao.
zay iny tsy tiany Paoly fa tiany Paoly ahatsiaro ny kristianina hoe izy de manana fahazavan-tsaina ka mandefitra hoe tsy ny materiela nge tsy ny zavatra hita maso ange ny zava-dehibe fa ny fandeferany. Nahoana no sain'ny Paoly mandefitra ny mpino? Amin'ny Paoly de mazava tsara ny ataontsika hoe amin'ny Paoly ny fiainan'ny olombelona. Ny olombelona dia fatatsika Tesalona voalohany toko 5:5-7. Ny olombelona de zao fanahy aloha voalohany. Faharoa ny olombelona de saina faharoa. Ary fahatelo zao ny olombelona dia vatana na soma fahatelo. Zany hoe raha ohatra ka alahatra tsara amin'ny Paoly dia ny fanahy aloha ny voalohany indrindra maha olona. Faharoa maha olona koa ny saina ao anatin'ny olona. Ary fahatelo maha olona koa ny vatana. Ary rehefa ohatra ka alahatra ireo de zao ny fanahy zany aloha ny tena zava-dehibe. Ny fanahy no afaka manatoerana lehibe indrindra amin'ny aha olombelona raha i Paoly ny resahana. Zay vao ny saina, zay vao ny vatana. Noho zany dia ny zavatra manodidina ny vatana zany, zay mety ho ilain'ny vatana, zay mety ho iankinan'ny vatana de zao tokony zava-dehibe eo anatrehan'ny ara-panahy. Zay mahatonga an'i Paoly resy lahatra manao hoe raha tena apetraky ny olona voalohany tsara ny zava-panahy, ny lohan'ny zavatry ny nofo de mivaha ny olana. Zay mahatonga an'i Paoly mampandefitra ny hoe mandeferina nareo satria ny zavatra raha mandefitra nge nareo zavatra tsinitsininy zany zavatra materiel zany raha mitaha amin'ny zava-panahy. Jesosy ndray maka efa nanana fomba fijery mazava, nampianatra fomba fijery mazava ndray maka ny hoe mandefery ianao nge navelan'Andriamanitra heloka, ianao nge navelan'Andriamanitra heloka de mba mahaiza mamela heloka, ianao ange efa be dehibe ny nafoy n'Andriamanitra ao anao de mba mahaiza mahafoy ho an'ny namanao. Ny olona de ndraindray misy ny manararoatra, misy kristianina manararoatra hoe iny ve moa tsy andefitra, iny ve moa aninona. Ndraindray misy kristianina manararoatra ny fahalemem-panahy na manararoatra ny fahatsoran'ny mpino namany hafa. Misy kristianina de tena mini mihitsy manararoatra lay toetra antsy ianao tsy maintsy mandefitra fa satria nge ianao kristianina. Ndraindray misy kristianina mieritreritra mihitsy manao hoe afaka mitaky fandeferana mihitsy amin'ny kristianina namany ary mety tsara mihitsy manao hoe kristianina ianao ko tsy mandefitra, kristianina ianao ko maninona enjehana ohatran'io zay tsy kristianina manao, tsy tena kristianina manao zany. Ny fandeferana tsy anaovana moral ohatra zany. Fandeferana tsy hoe ianao no nitaky an'izany fandeferana zany andefero aho, tsy zay zany, tsy zay mihitsy. Ndraindray mantsy ny kristianina ndraindray mahatraro maratra ihany satria ndraindray rehefa misy kristianina namany hafa zay manararoatra hitan'izao mihitsy fa manararoatra asa tsy fantatra na de amin'ny lafiny materiel io na mety lafiny ara-boly io dia izy ndray manome moral manao hoe kristianina nareo ko tsy maintsy mandefitra nge nareo re kristianina de tsy afoy an'io avy, inona maha kristianina anao ve de koana de taky an'ity amiko. Tsy tokony hipetraka zay, tsy kristianina izy raha manao an'izay, tsy kristianina izy raha manao an'izay satria tsy anjarany no manery ny mpino anao an'izany. Ny mpino ny fanahy masina ao anatin'ny mpino no mitaona azy andefitra fa tsy ny moral zay ataon'ny hafa akory manao hoe ataon'lay manana olona zany hoe tsy averiko ny volanao na tsy meko ny zavatra satria ianao nge kristianina, ianao tokony andefitra, ianao tokony Jesoa aza nandefitra, Jesoa aza nororana tsy namaly fa maninona ianao mitaky an'iny amiko. Tsy raha izay dia tsy mety, tsy fahendreny zany, tsy tena kristianina indray lay manana olona am'izay fotoan'izay aminao. Am'izay fotoan'izay de zavatra hafa mihitsy ny fizotrany satria tsy mpino izy zany. Marina fa ao anatin'ny fiangonana izy fa mety ho tsy mpino izy fa mety ho endrika ivelany fotsiny. Fa eto Paoly dia zava-dehibe mihitsy ny tiany Paoly teny amin'ny ny kristianina de zao tokony mahay mandefitra izy. Mandefitra izy satria lehibe lavitra noho izay zavatra alaina any aminy, lehibe lavitra noho izay zavatra takin'ny hafa aminy no nomeny ny tompo azy. Ny filozofia zany na ny teolojia tiany Paoly ho takatritsika dia mivaha ny olana rehefa mahay mifandefitra, tsy hoe mandefitra ihany fa mahay mifandefitra ny mpino ary tokony toetra mandeha ho azy ao anatin'ny mpino
ny fifandeferana. Raha tena kristianina mitoetra marina amin'ny tompo izy dia izao mora aminy mifandefitra. Hitany foana ny vahaolana rehefa mahay mifandefitra izy. Ary ny faran'ela dia ny Paoly koa tsy manao hoe ny fitaovana hoenty miasa dia ny olon-kendry ao anatin'ny communauté na ao anatin'ny fiombonana. Ny faharoa dia ny toe-tsaina dia izao ny fifandeferana. Ary ny fahatelo lehibe izay asehon'ny Paoly dia fitaoman'ny kristianina ahatsiaro ho ambony noho ny zavatra izao tontolo izao. Izy miteny manao hoe hitsara anjely ange nareo, anjely ange no tsara itsika. Zany asehon'ny Paoly fa izany mpino zany dia izao ambony fisainana. Olona endry manam-pahalalana ka tsy anaky rehefarehefa amin'ny tany ho vira viraina. Ny olana no vira viraina ny fiainany. Eto amintsika moa dia indraindray ny tambajotro io, misy olona manana olana izy samy mpino dia indraindray any anatin'ny tambajotro aparitaka ny torapo, indraindray aparitaka ao anatiny dia manjary mitondra henatra ny fiangonan'Andriamanitra, manjary afa-baraka ny fiangonan'Andriamanitra, ary afa-baraka mihitsy azy Jesoa, satria ny fiangonana ange any Jesoa, ny mpino ange any Jesoa, ny mpino ange tena ny Jesoa ety amin'ny tany, tena ty zao tontolo zao ty, dia indraindray mifanaratsy ao anatin'ny samy ao anatin'ny tambajotra ara-tsosialy io ny mpino. Izay tsy tokony toetra mpino mihitsy zany raha ity teolojian'ny Koritianina voalohany toko fahaenina ity. Fa olona fanetretena, olona mava, olona ataontsika hoe ary amin'ny toerana ambony misy azy eritreritra hoe olona mpitsara anjely angentsika. Olona izay nataon'Andriamanitra hitsara anjely, nataon'Andriamanitra hitondra fahazavan-tsaina. Afaka malala efim-panahy roa lehibe zany ny tiany Paoly takatritsika ny Koritianina voalohany toko fahaenina ity dia izao: voalohany, masina ianao ka tokony havaha ny olanao, ianao samy mpino. Masina ianao ka tokony havaha ny olanao samy mpino. Fa ny faharoa dia izao: manana fanetretena ianao ka izao tokony havaha ny olana izay nareo samy mpino. Raha masina mitoetra tsara amin'ny fahamasinana isika ary mitoetra tsara amin'ny etika ny fifandeferana isika dia tokony voavahantsika ny olana amintsika samyntsika. Ilay Jesosy Kristy izay lohan'ny mpandefitra, ilay Jesosy Kristy izay lohan'ny fifandeferana ny hanapaka ao am-pontsika ary amiantsika fahazavan-tsaina, aizantsika mitondra tena tsara fa tsy mora riavako ny toe-javatra iainantsika anivon'ny fiarahamonina, kanefa ny tompo mameantsika fahazavan-tsaina sy fifandeferana. Ivavaka isika. Tompo, raha mamaky izao soratra masina izao dia mahatsiaro fa sarotra ny fifandraisan'ny mpino samy mpino. Maika moa fa ny fifandraisan'ny mpino amin'ny fiarahamonina. Asehon'ny teninao nefa izay novakiana teo fa tokony ho vitanay satria mpino zahay, satria mahatokony manana anao zahay ny famahana ny olana eo amin'izahay samyzahay. Tsy andrasanay ny fahendrena izao tontolo izao, tsy andrasanay ny fahazavan-tsaina izao tontolo izao, fa atao aminao zahay izahay samy izahay hifanaiky, hifanatona, hifandefitra, hifamela, satria atao aminao zay ahatsiaro fa olona mbola hitsara anjely. Mamelahana Tompo raha toa ka olana ho an'ny hafa izahay. Mamelahana raha ohatra ka tsy mahay mifandefitra izahay. Mamelahana raha toa ka manararoatra ny fahatsoran'ny hafa izahay. Mamelahana raha toa ka manararoatra ny fandeferan'ny hafa izahay. Fa ataovy matanjaka aty am-ponay ny fitiavan-namana, ataovy matanjaka aty am-ponay ny fitiavana ny namanay mihoatra noho ny tenanay, dia foana ho azy ny olam-pifandraisana eo anivonay samy mpino. Tompo dia taio ny tontolo andronay, tontolo andron'ny fifandeferana, tontolo andron'ny fahazavan-tsaina, tontolo andron'ny fifaliana, ahatsapanay fa ianao Andriamanitra dia tianay, dia mametraka ny asanay, ny fanoloran-tenanay, ny fanomponay ianao eo ambany fahasoavanao izay Jesoa. Jereo ny tanindrazanay, jereo ny fiangonanao, jereo ireo manana olana, ampahirezy izy ireny Jesoa. Amen.